dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka amin'ny fandarana seho ny herinandro amin'ity androany ity andro mibalika tokoa ny masoandro amin'izao ary tena gaigaina mihitsy ny hafanana efa mivonimbonina ihany koa tsika fa mety efa ho avy ny fotoana ny andro ratsy atoato satria efa hiditra amin'ny vaninandro ny fahavaro tsika noho izany efa fantaritsika foana hoe efa miomakomantsika satria tsika hivoaka arivariva satria ilaza ny seho ny herinandro tsika eto noho izany matetika nietsika amin'ny arivariva mety mivadika tapika ny andro amin'ny ariva noho izany dia efa mivonimbonitsika amin'ireo akanjo miaro orana tsy ampiandray anareo nefa fa tonga dia mba fantariko anareo hoe nietsika ho arahantsika dia amin'ny azoma ho avy zao azoma fahenina ny volana desambra dia mana fotoantsika miaraka amin'ny besa seho tokana ao amin'ny CCI vato fankalazana ny fahadimy amin'ny fitopolo taona ny ainany zany no etsika amin'ny zoma io manomboka amin'ny 7 ora ariva any amin'ny CCI vato. Ary dia mbola amin'ny zoma fahenina amin'ny volana desambra ihany amin'ny valo oralina mahana fotoantsika miaraka amin'ny Nettex ny lohateniny etsika moa amin'ny fotoana io dia hoe smoking night zany hoe manao smoking angamba amin'ny fotoana io asala fa mahana fotoana amin'ny Nettex sika ao amin'ny la capsule manomboka amin'ny 7 ora alina vidibidirana kosa dia 2 alina ariary. Azamanay farasolafaka tsysoloko anjara fefa fenony fo dia atsotsono matetika fa mafy ny aty indrindra masoandro miletika tsy eo an'ny landry andefasy fampaherezana amin'ny sy mesoaky fa mitady miketrika ny angalana ny tananao. dia mbola amin'ny zoma fahenina amin'ny volana desambra ihany mahana fotoantsika miaraka amin'ny da rotsaka ao amin'ny le glacier etsy Analakely manomboka amin'ny 7 ora alina ny vidibidirana kosa dia 2 alina ariary. Ary dia mbola amin'ny zoma fahenina amin'ny volana desambra ihany dia mahana fotoantsika miaraka amin'ny Willy ao amin'ny Bonarabe etsy 67 hectares manomboka amin'ny 6 ora alina avery koa Willy etsy amin'ny Bonarabe 67 hectares amin'ny zoma fahenina amin'ny volana desambra ho avy zao manomboka amin'ny 6 ora alina vidibidirana kosa dia 2 alina ariary. Ary ny etsika farina ampahafantarana anareo dia ny 3RNG dia makarakara showcase ao amin'ny La City Ivandry ny asabotsy fa 7 ny volana desambra ho avy zao manomboka amin'ny 4 ora ariva avery koa amin'ny 4 ora ariva 3RNG showcase ao amin'ny La City Ivandry amin'ny asabotsy fa 7 ny volana desambra ho avy zao tsy misy vidibidirana izy io fa rehefa tonga ao fotsiny tsika maka seza dia misotro zavatra mandray zavatra hoanina marina fa tsy misy hoe ohatrany ahoana toerana fa zay tonga aloha mahazoa satria ny toeranao dia efa voafariparitra ihany hoe misy toerana azo hipetrahana vitsivitsy fa tsy hoe tena migalabina be noho izany zay tonga aloha no mahazo seza. Ani
dia arak'izao hitantsika zao a dia mandray vahiny indray ny fandaharana seho ny herinandro ary anio a dia mandray ny mpanakanto azoko lazaina hoe ny mpanakanto andrarezina indrindra raha mpanakanto malagasy fahafantarako azy zany a dia tsy iza fa ny andrarezina ibesa izay tonga mivahiny eto amin'ny fandaharana izay anatanteraka seho amin'ny zoma ho avy zao a dia efa nio izany fa mila vonimbonitsika tsy ampiandrelanareo fa tonga dia ho antaniko hoe inona mivotoatin'io etsika io a ahoana ny navitan'ny mpikarakara ny antso ny besa indray izay tsaroko tsara nisy fotoana efa nisy an'le hoe poatsatroka fa mbola tsy poatsatroka zany fa mbola io besa io tonga inona le tanjaka inona le secret navitanareo namerina ny besa hoeto indray ny Rotary Club Antananarivo Anosy dia mankalaza ny 50 taona nisiny Rotary Club moa dia fantatrareo tsara fa manao ny asa fanampiana amin'ireo sahirana eto amin'ny tanindrazantsika eto Madagasikara dia tao anatin'izay fankalazana ny 50 taona izay no nandeha ny fandresen-dahatra tamin'ny besa tsorona aminareo fa mafimafy ny fandresen-dahatra satria efa mataona ny herintaona sy tapany teo angambizay no niezaka mba nandresy lahatra azy hoe mba haviry mba andao mba hiaraka laza aminay ny 50 taona nahagaga fa mifanojo amin'ny fahadimy amin'ny 70 taona dia rehefa mifanerasera teny a dia natao ny dindinika maro samihafa ohatra ny ahoana ny fomba ampisehoana azy a zao ane le zavatra tokony atao fa mahafinaritra efa ela be nonjy teo dia nanaiky izy dia faly zay dia mba homarihina zany ny 50 taona anay ary homarihina anatin'ny fahadimy amin'ny 70 taonany le 5 amin'ny 70 taonany zay lavalava ihany maro dia maro ny zavatra nataony tao anatin'izay dia maromaro ireo ataontsika hoe namana mpanakanto hiara hanotrona azy anao ny hira anafatarana mety fantatry ny olona hoe hirany zany fa hirany natao ao mety fantatry ny olona ihany koa fa anisan'ireo hira mahafinaritra fanaon'ny olona eto Madagasikara zany dia atao izy mihitsy ny hira marina ny teneninao teo hoe mahita foana tsika ery hoe andao hirany besa hafa ihany besa etsetretsetra fa faly zay hoe mba nahavita zany zay ny antso azy dia isoranay azy aloha satria raha tsy eo izy zany tsy afaka hifaly sahala amin'izao tsika zay ngamba azoko ambara fofo mikasika an'io fa mahafinaritra ny fiarahana sam'izao mba ho voamarika daholo ny fety rehetra zay tokony marihana amin'ity 24 ity ya hono besa enikaja ny boninahitra tokoa izahay ato amin'ny fandaharana seho ny herinandro mandray ny andrarezina indrindra averiko foana ibesa manao endrika ratsy zao tarehy ratsy no grimace izy tenena zany inona ny vaovao besa inona ny maresaka tonga indray ianao inona ny vaovao inona ny ampiavaka nyity etsika amin'ny zomaty ny voalohany aloha dia ny fifaliako hoe tonga indray aty Madagasikara satria raha tsy nisy angamba ny mpiantoka zay no azo ilazana azy na ny sarandalana fotsiny aza dia efa mampivarahontsana nge fa lafo be nge ny mandroso miveriny kanefa dia zao tonga zao ka ny etsi-po amin'izany dia ny hafaliana aloha ary fisaorana sy fankasitrahana an'izay nikarakara zany fandehanana zany sy io fampisehoana io ary zay zany asa zany no ale aty anatanteraka an'io asa atao amin'ny zoma io dia ny asa fampahatsiahivana indray ireo hira izay atao hoe tsangan'asa zany no azo ilazana azy hatramin'izay dia misy maromaro ihany izy ireo efa mihoatra ny folo kanefa dia eo moa dia ho hitan'ny olona rehetra rehefa avy eo zany fa zay no zavatra nale aty ka dia tsy maintsy ho tanterahana atsaka sen-davany arak'izay ahavitana azy sy sitrapon'Andriamanitra satria io raha ohatra ka tsy salama koa ny tena nge fahasalamana ny voalohany dia zay ny sorana ny Zanahary dia zay hono besa efa nisy fotoana poatsatroka natao zao ianao tonga indray inona indray zany ity inona indray zany ty fotoana anankiray ity za no mipoatsatroko zao ka ya dia araky ny teneniko zay nitadidiko tsara bebe anay tamin'ny fahiny nitantara izy hoe zany fotoana anankiray zany hoe andehanany hira mibesa ao amin'ny radio pirenena malagasy tamin'izany dia nyfanao fotoana mihitsy hoe andeha ny hira mibesa dia amin'izao moa efa misy an'ity Facebook azo zarevana amin'ny YouTube azo zarevana fa zany fotoana anankiray zany hoe mivoaka ny hira mibesa vaovao dia efa fatapatatra hoe amin'ny lera ohatr'izao le izy no alefan'ny radio pirenena malagasy tamin'izany andro zany dia misy fotoana anankiray mifampiantso mihitsy miandry eo amin'ny
radio io hono a raha eo amin'ny tanora ankehitriny inona no mety afatry besa raha eo anatrehan'izay satria amin'izao efa akaiky loatra mora amin'ny olona miaino hira ahoana ny fankafizana mozika fa iny ve hafa no ny fankafizana mozika amin'izao za kosa de mieritreritra fa tsy misy ny hoe fiovan'ny fankafizana azy satria ny mozika ange de tsy niova fa reo noto 12 reo ihany no navadibadika teo ka zay vita ao anatin'ny noto 12 ihany no everika fa reo navadibadiky ny mpandrindra sy ny mpamorona ny hira de makasitraka an'ireo izay miaino ary makasitraka koa an'ireo mpanatotosan'ny mozika zany hoe ianao zany namadibadika an'ireo indrindra okary ya de hono hoe ao anatin'izay etsika amin'ny zoma zay inona no mety ampiavaka azy inona no mety ho extraordinaire amin'ny fotoana io mampiavaka azy voalohany aloha de mahita ny besa indray tsika miteny ohatra hoe ndao paotsatroka tsaroko zay fety zay nisy nikarakara zay hoe paotsatroka ao ny besa anatin'le izy raha fahatsiarovako azy ohatrany hoe fisaorana azy amin'izay nataony fa ity de ohatrany hoe miveriny indroa zay satria amin'ity mampiavaka azy misy artiste maro aloha manotrina azy satria raha ny vinavinanay satria somary nisy taontsika hoe fanontahina kely napetraka tetsy te navantana tamin'ny olona tetsy teroa mikasika ny hoe inona mba hira ho atao raha ny hirany besa ho atao de be dabe tsy ho ampy raha ohatsika hoe tapakandro azy fa nitokanana eo amin'ny adiny roa sy ny adiny telo eo le lanonana de niezahana mba naka zay mba tsanganasa nahafinaritra ny hafa misy zany zao mpanakanto zay nihirany besa makafi ny hirany besa ohatrany zakatiny de nakahiry izy vitsivitsy aloha mba hiraiko ty ao ihany koa mosolo zay fantatry ny olona nanaovany besa hira maromaro de andray anjara ao koa izy misy artiste tsy de fantatry ny olona nefa mihira ny hirany besa sy lola de ao koa miara hirany besa hirany lola satria lola fantatrareo fa lola moa zany tsy eo de eo zany no mahatonga an'le hoe miavaka kely zany le lanonana satria endrika hafa mihitsy ary hitanareo amin'iny afisy iny hoe besa 570 taona de 570 taona hiakatra tsehatra zany io zay no mahafa azy indrindra fa ao anatin'izay zavarehetra de tanina mihitsy ny olona hoe eno ny zay efa nampitantana ny fonareo hatramin'izay nareo fa tonga ava manatrika an'le lanonana zay no mampiavaka de ahoana ny fandehany eo amin'ny lafin'ny fanjifana n'ireo tapakila ny fanjifana moa zany de efa nizotra efa ela efa tamin'ny latsinainy zay no nametraka ny tapakila ny toerana voatokana no efa lany fa ny tapakila tsotra no mbola misy vitsivitsy misy ireo mpanohana zay mbola ahitana tapakila ny aminy de afaka manatona an'ireny ny olona everiko fa tokony mbola misy ao raha ny tokony ho izy alohan'ny raha afaka pitso ka de manentana ny olona hoany amin'ireny toeran'ireny fa efa ny CCI vato moa zany eo amin'ny 700 eo nisan'ny olona tafiditra ao ary besa moa de niteny mihitsy hoe allo toerana kelikely milamindamina no atao fa manjary manahirana be le manakoako be de tao no ny safidianana moa zay raha teo moa nikarakara de hoe ao zany ny toerana mba ahafahany tsara mba mianoka tsara ny le fety ao anatin'ny toerana mahafinaritra eny ary fa de faly be izahay tato amin'ny fandarana Sion Herinandro nandray anareo vahiny teny farany avany amin'ny besa ary makasika ny seho io nisy fantina kely tiako atao tele hoe 570 taona marina fa tsy 570 taona ny akaratsehatra akory fa 570 taona ny ainana ka tsy hoe voateraka de avetrany de efa teny ambony sehatra fa 570 taona no ny ainako no andro ny ainako Anriratsimbadrafy zao milaza ny faha-80 taona ka tsy zandrika izy akory fa 80 taona ny akarana tsehatra ny azy ny akarana tsehatra no 80 taona fa ny any 570 tsy ny akarana tsehatra akory zay fa zay ny ainana zay nytiako ahitsy kely teo zany hoe joyeux anniversaire zany amin'io andro io tompo de misaotra tompo ya iny vahintsika de tsy iza fa ibesa sy ireo mpikarakara avao amin'ny Rotary Anosy club Anosy de mahana fotoana zany tsika mizoma amin'ny firy moa izy teo amin'ny 7 ora hariva ao amin'ny CCI Ivato tapitra mifandarantsika amin'ny herandray mety vahiny hafa ndray tonga eto de fomba ato amin'ity fandarana ity manao batoraka amin'ny mpijery manao hoe veloma daholo eo